nazo ny lokany kosa ny tsara vitana tamin'ilay lalao tombola ny karakarain'ny Antoine Madagasikara mifanandrify tamin'ny fanatanterahana ny fiadiana izay tompon-daka maneran-tany eo amin'ny sehatry ny baolina kitra izay tanterahana ny Brésil amin'izao fotoana izao moa ity lalao tombola ity izao ny tato-baovao makasika izay. Ny tombondray ireo tsara vitana amin'ny alalan'ny tombola spécial coupe du monde karakarain'ny Antoine. Andriamatoa listy koa ny tsara vitana taorin'ny fisariana izay nitototsaina ny voalohan'ny volana jolay lasa teo ary natolotra azy ny lokany izay nahitana subwoofer. Faly de faly ty tsara vitany ity izay nividy déodorant akora zarainy Antoine. Fa mbola mitohy hatrany ny fisariana ny anaran'ireo tsara vitana amin'ity lalao tombola spécial coupe du monde karakarain'ny Antoine ity ka nitapakila mitondra ny laharana faha 7,700 no voasarika tao anatin'ny maro. Andriamatoa Maurice araka izany ny fantatra fa tsara vitana tompon'izany tapakila izany. Ahazo réfrigérateur araka izany Andriamatoa Maurice. Mbola misy télévision écran place finday Samsung Galaxy S4 miandry zay tsara vitana amin'ny fisariana manaraka izay totosaina isaky ny talata mandritra ny fiadinan'ny tompon-daka maneran-tany ny baolina kitra. No Antoine hatrany moa no mikarakara izany.